Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana no iarabanantsika rehefa malalatra ity zoma voalohany volana may ity. Ny mofinaina izay voalahatra antsika dia ny filazan-tsaramaso araka ny jaona toko 5, jaona toko 5 fito ambin'ny folo ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jesosy namaly azy hoe ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary izaho koa miasa. Nefa vao mainka mitady hamono azy ny Jiosy, tsy noho ny namahaniny amin'ny sabata ihany, fa noho ny ilazany koa fa Andriamanitra no Ray, ka manao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Ary Jesosy marika nanao taminy hoe lazaiko eo aminareo marina dia marina tokoa. Ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataon'ny Ray. Fa na inona ataon'ny Ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Fa ny Ray dia tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataon'ny tenany, ary asa lehibe noho ireo no asehony azy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny Ray manangana sy mamelona ny maty dia tahaka izany koa no hamelomany zanaka izay tiany. Fa ny Ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka, mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajany ny Ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny Ray izay naniraka azy. Ray Masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ny filazantsara ny jaona moa araka ny fahafantarantsika azy dia filazantsara voasoratra farany indrindra tamin'ireo filazantsara efatra izay ampelantanà antsika. Tsy hoe ireo efatra ihany kokoa ny filazantsara, fa misy ireo filazantsara betsaka antsoina hoe filazantsara apôkrifa izay tsy neken'ny fiangonana no filazantsara. Ny antony tsy neken'ny fiangonana ireny boky apôkrifa na filazantsara apôkrifa ireny ao anatin'ireny filazantsara ny Tomasy, filazantsara ny Maria, maro izy ireny. Izay tsy neken'ny fiangonana no filazantsara, antony maromaro nahatonga ny fiangonana tsy nanaiky azy tsy nanaiky an'ireny ho filazantsara. Antony voalohany dia tsy tena nazava ny mpanoratra azy. Tsy tena nazava ny mpanoratra azy fa nandray nipoitra tena elanelan'ny vanim-potoana teny. Ny filazantsara efatra mantsy mazava tsara ny loharano nipoirany avy amin'ireo apôstôly. Ary dia marina fa tsy apôstôly Marka, fa saingy ny tao ambadiky ny filazantsaraky ny Marka dia Petera. Marina fa tsy apôstôly Lioka, fa ny tao ambadiky ny filazantsaraky ny Lioka dia i Paoly. Noho izany dia ny heverin'ny fiangonana ho filazantsara dia izay nolovana tamin'ny apôstôly mba hialana amin'ny fampianaran-diso. Fa ny faharoa lehibe koa dia tsy tena nazava ihany ilay mpanoratra ka nilavina izy ireny, fa nivotoatiny mihitsy koa. Ny votoatiny dia ny fidian'ny fiangonana tamin'ny fotoan'andro vokatry ny fitarian'ny fanahy masina izay filazantsara mampatsiaro ny maha-Mesia an'i Jesosy, ary tsy mampitodika loatra amin'ny hoe ilay Jesosy ho mpanao fahagagana, fa ilay Jesosy mpamonjy, ilay Jesosy ho Mesia maty teo amin'ny hazo fijaliana, ilay Jesosy fahatanterahany fainakena nataon'Andriamanitra tamintsika hoe hamonjy ny olombelona hatrany amin'ny bokin'ny Genesisy. Noho izany dia nofantenana ireo filazantsara ireo. Amin'ireo filazantsara izay nofantenana ireo nefa dia mbola miavaka ihany ny an'i Jaona, satria ny filazantsaraky ny Jaona dia maneho Jesosy Kristy tompo izay mpampianatra, Jesosy Kristy tompo izay manome fahazavan-tsaina, Jesosy Kristy tompo izay mitari-dalana ny olona hifandray sy olona bebe kokoa amin'Andriamanitra. Amin'ity eto am-pelatanantsika ity, amin'ity mofinaina ity, dia tsy zakan'ny olona ny fampianaran'i Jesosy. Tsy zakan'ny olona ny fampianaran'i Jesosy, ary no heveriny ho olombelona tahaka azy mihitsy Jesosy. Tsy niraisiny ho Andriamanitra Jesosy, fa no heveriny ho olombelona tahaka azy Jesosy, ary tamin'izay fahagagana nataon'i Jesosy dia tsy noraisiny, fa no heveriny aza ho
ho diso mihitsy ny fampianaran' Jesosy. Amin'ity etra-piadarantsika ity a dia Jesosy maneho lafinjavatra roa ka tsy zakan'ny olona ny aino azy, tsy zakan'ireo fariseo, ireo mpanolo adalàna. Voalohany de zao, ny fihetsika ataon'i Jesosy dia naneho nampiharihary ny mahampanota ny fariseo sy ny mpanolo adalàna, maneho ny mahampanota azy ireo. Ny fihetsika nataon'i Jesosy dia nahatonga azy ireo nahita ny tenany omanam-petra ka toy ny velom-pelonana an' Jesosy izy. No heveriny fa olombelo ataka azy Jesosy ka teny velonany ary nokasainy mihitsy aza ny hamono azy. Satria ny fihetsiky Jesosy rehetra de naneho ny fetrany. Rehefa nijery an' Jesosy ny olona de hitan'ny olona ny fetrany retsy mpampiana-dalàna, hitan'ny olona ny fetrany retsy fariseo mpanolo adalàna, ireo lohandohan'ny mpisorona sy ny mpisorona mihitsy. Jesosy no nampiharihary ny fahalehiben'izy ireo, satria Jesosy nampianatra ny olona tao anatin'ny fahefana ary dia izy ireo de tsy nanana zany teny manam-pahefana zany, tsy nanana zany teny manome fanazavana, tsy nahavaly fanontaniana ary indrindrindra dia indraindray fampianarana mihivo amin'ny tenany fotsiny. Hany ka rehefa nitory teny Jesosy, nampianatra Jesosy, nanazava Jesosy de zao niharihary ny maharatsy fanahy ireo lohandohan'ny mpisorona ireo, ary tsy vitan'io raha tsy fanahy ihany fa niharihary ny mahampampianatra zavatra diso azy. Hany ka nanjary halan'izy ireo Jesosy ary tiany nombona tao amin'ny hazo fijaliana. Miavaka malala, azo adinoina fa amin'ny toerana zay isitsika kristianina dia tsy hoe mitondra ny filazantsara ihany sika ka manome fahazavana ny olona fa zao ny fihetsika ataotsika sy ny toetratsika de mampiharihary ny hadalan'ny fiarahamonina. Ny fihetsika ataotsika dia mampiharihary ny tsy fahatanterahan'ny olona sy ny mahampanota ny olona. Rehefa mijoro isika kristianina, rehefa mijoro ny mitondra ny fahazavana isika, ny fitiavan'Andriamanitra isika, de mivandravandra ho azy ny mahampanota sy ny maharatsy ny fiarahamonina. Ary rehefa hita ny fampanota sy rasy tsy mendrika izy de tsy ny andray ny fampianarana ho iditsika akory indraindray no mitranga fa ny anapotika ilay fiezahana zay ataotsika. Indray mandeha nisy 10 minitra ny tantaraina sekolady anankiray, tantaran'ny gnou zay karazana omby na mitovitovy am'zany aty Afrika. De hoe ty mpitantara manao hoe ndray maka ozy nisy andiana gnou zay tahaka ny omby tsika teo na tahaka ny antilope, dia tsy lehibe akory izy io satria manodididina 100 kilao ny lanjany. Dia nandeha reto gnou maromaro reto izy dia sendra tsy hoe sendra mofo fa teo ambody hazo. Ary rehefa teo ampototry ny hazo izy a dia nahita voankazo. Rehefa nahita voankazo izy dia tsy nahatakatra ny ahavon'lay voankazo izy satria iva izy avo ny voankazo avo toerana ambony hazo izy iva. Dia ole mpitantara zany mpirezokolady hoe nisy anankiray tam'ilay gnou nieritreritra nanantsaina ka dia nanosika vato mba hiakarana azahoana ilay voankazo. Rehefa nahazo ilay voankazo ilay gnou satria niakatra sahabo 15 centimetatra fotsiny na 20 centimetatra de nahatakatra lay voankazo izy. Kanjo rehefa nahita ity gnou anankiray nahazo ilay voankazo, ireo gnou namany de namaka azy tsy nianatra ny nataon'ilay gnou hoe ty mpampianatra sekolady fa zao nidaroka nanoto nanosika ity gnou ity ary de nanjary nanala lay vato ary tsy nihinana tsisy hafaninana lay voankazo. Rehefa naratra lay gnou nesorina lay vato dia nitono ohatrany tsisy nininana teo. Lay voankazo zany de nijanona teo ambony teo ihany ary tsy nisy nininana tsy nisy nihinana. Kanjo ole mpitantara tonga avany ny éléphant anankiray, ny éléphant sady lava, nanana ny orona lava be, ny trompe lava be iny de nitakariny moramora
ireo voankazo be de be, ary de nijery fotsiny ireo andiana na gnou reo na reo troupeau reo, nijery fotsiny ilay elefanta, mandra-pahavokiny ilay elefanta, tsy nanao ninona mihitsy le gnou. Inona ny lesona ty mpianatra sekoly alahady? Lesona de zao, mazava ho azy na ny fialonany iretsy naman'le rehefa le gnou ohatra azy no naka lay voankazo, tafasondrotra naka lay voankazo de nosotominy izy rehetra, nodaroany izy rehetra, nosotominy nidina ambany. Fa rehefa tazany kosa le éléphant fa avy noho izy, tsara noho izy de zao tsy nialina an'lay éléphant izy, tsy nialina an'lay élefanta izy satria hitany fa hafa noho izy mihitsy. Ary dia indraindray ao anatin'ny fiarahamonina dia izay, rehefa atenatenany isika de asotominy namantsika midina, fa rehefa tafakatra any ambony kokoa noho ny namantsika isika, zay manjary tsy takatry tsy takatry ireo ataotsika hoe ireo manodidina atsika de tsy mampaninona azy tsony, tsy mampaninona azy tsony fa manjary ataony toy ny modely, ndraindray ataony toy ny modely, ndraindray ataony toy ny fakatahaka. Ny fiarahamonina zany no tia mampianatra koa de zao, raha vo atenatenany ianao dia mora sotominy olona midina, fa miakarany amin'ny ambony kokoa tahak'ilay elefanta teo dia tsy afaka manao na inona na inona ireto gnou. Amin'ity tantara zay jaona toko fahadimy ity, zay atsiarovantsika sany 10 minitra mpianatra kolalajany de zao, velom-pialonana any Jesoa reto olona reto, satria neverina fa mitovy aminy Jesoa. Fa rehefa aty aoriana amin'ny jaona toko fa 1:20, mandrapaha-tonga aty amin'ny jaona toko fa 7:20, mandrapaha-ty amin'ny jaona toko fa 2:20 de ho hitany reto olona reto fa tsy mitovy aminy intsony Jesoa, tsy mitovy aminy intsony Jesoa, fa any amboniny lavitra na ny fahendrena na ny fahazavan-tsaina. Aty amin'ny jaona toko fa 5 de neverina mitoy ny olombelona ohatra azy ka nosotoniny nidina tahak'ilay gnou teo. De afaka malala amin'ity tindrotra masina ity de tsika manao hoe ny fijorotsika ao anatin'ny fiarahamonina de zao mahatonga ny fiarahamonina mahatsapa ho mpanota, ary mahatonga azy mitsara tsika eo mieritreritra hoe ianareo koa miseho manan-tsaina, ianao koa miseho mahiratra, ianao koa miseho mahay, ianao koa miseho tsara, ary dia sotoniny midina tahak'izay nataony reto jiosy reto tamy Jesoa. Tsy hoe rehefa zaintsika nge lay tantara de jaona toko fa 5 ity, tsy zakany reto olona reto fotsiny mieritreritra hoe ity misy olona mitovy amin'Andriamanitra, miteny ho toy mitovy amin'Andriamanitra, tsy Andriamanitra loatra no tiany reto olona reto fa izao ny fialonana no nanjaka tao am-pony. Afaka malala eto an dia asehony jaona na tsy mivantana aza fa ratsy ny fialonana, manimba ny fialonana, ary manjary mandiso ny fijeriny zava-mitranga rehetra ny fialonana. Rehefa ao anatin'ny fiarahamonina ka miezaka an'io tsara isika, miezaka ny mitsolo vavolombelona isika, tsy voatery hafaly ny fiarahamonina akory zany, raha tsy miakatra amina dingana tsaratsara kokoa isika fa manjary miteraka, manjary voamaika hala ny fiarahamonina. Iny no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny soratra masina amin'ny taonan'ny kristianina ho masina kokoa, ho masina kokoa, mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny taonan'ny kristianina ho masina kokoa, hiezaka ho amin'ny tsaratsara kokoa amin'ny finoana sy amin'ny fahamasinana mba hahatonga azy tsy hijanona atenatenany. Fa raha ohatra ka amin'ny atonotony ny fahamasinany mpino de zao manjary miteraka mijanona eo atenatenany izy ka manjary ialona ireo tsy kristianina, ialona ireo manodidina azy fotsiny ihany. Marina loatra fa na de tonga any amin'ny atao hoe faratampony fahamasinana aza ny kristianina de atao tahaky ny martiora de hipetraka foana amin'ny fialonana, saingy zao amin'ny ankapobeny dia asehony jaona eto fa tsy ekeny ny fiarahamonina mihitsy, tsy ekeny ny olona ny fijorotsika ho vavolombelona ho amin'ny fahatsarana. Mandrakariva de zao tsy raisiny lay ho fijoroana vavolombelona,
tsy raisin'izy ireo ho modely ilay tahaka fa tian'izy ireo ho foanana, tian'izy ireo ho fafana le fijoroana vavolombelona. Fa satra faharoa zay aseho an'izao eto ravako malala, tsy hoe toetra lay toetra ratsyn'olombelona tsy mahazaka ny fijoroana vavolombelona ihany, tsy le toetra ratsyn'olombelona zay te hanapotika zay miezaka hanao ny tsara ihany, tsy le toetra ratsyn'olombelona zay mialona zay mandrosoka misitona azy everina ihany no asehon'izao neto amin'ity mofonaina eto am-pelatanantsika ity, fa izao zava-dehibe ny antsoina hoe asa. Jesoa de manazava manao hoe za nge miasa e, ny raiko koa nke miasa e. Ireto jiosy zay mifanirasera tamin'i Jesoa reto dia olon'ny fahalainana, mpitondra fivavahana malaina, mpitarika malaina, mpitarika zatra tolorana, mpitarika tsy miezaka ary dia mazava ho azy Jesoa eto nanome modely hoe zany Andriamanitra ivavahantsika zany ange Andriamanitra miasa e, fa tsy Andriamanitra manana ny fahefana rehetra de tsy manao na inona na inona hoy Jesoa, miasa Andriamanitra ary satria miasa Andriamanitra de za koa miasa satria zanak'Andriamanitra hoy Jesoa. Ny tokony ho toetra zany antsoina hoe zanak'Andriamanitra izany ry havako dia olon'ny asa izy, olon'ny asa. Ina le olon'ny asa? Mampiasa ny fanomezam-pahasoavana nomeny Andriamanitra, tsy mampirina lay fanomezam-pahasoavana nomeny Andriamanitra fa mampiasa zany ny antsoina hoe asa, tsy hoe miasa ho an'ny asa fotsiny fa miasa ho amin'ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana. Ravako malala am'ty zoma ty dia te hampatsiaro antsika ny tompo andron'ny fotoana ahatsiarovantsika ny izao tontolo zao mahatsiaro ny fetin'ny asa, fa izao asehony tsaon'ny eto fa Jesoa de miasa ary ny asa amintsika kristianina tsy fatiantoka akory, ny asa tsy zioga akory ary ny kristianina tsy miasa mba azo vola, tsy zay loatra ny vola azo foana iny conséquence, fa miasa ny kristianina satria manana modely alay tahaka te Andriamanitra miasa. Miasa isika satria nantsoina hiasa, miasa isika satria efa ao anatintsika mihitsy ny nataon'Andriamanitra ho toy ny logiciel ao anatintsika ny fitiavana asa. Tsaroantsika tsara ny Genesis toko faharoa andininy fa dimy ambin'ny folo fa Andriamanitra nametraka ny olona teto am'izao tontolo zao mba hiasa, zany hoe toetra mihitsy ao anatin'ny olona hatrany napetrak'Andriamanitra ao no hoe miasa ianao fa tsy toloram-potsiny, miasa ianao fa tsy kamo, miasa ianao fa tsy malaina. Saingy ny fahotana kosa aty amin'ny Genesis toko fahatelo no nanimba izay toe-tsaina ty asa izay. Ny fahotana de nanimba lay toe-tsaina ty asa ary hitatsika ny toyny fa nanimba mihitsy ny fifandraisan'ny olona tamin'ny asa ka nanjary lasa fangiry firiana lay asa, manjary lasa zioga lay asa. Zay tenin'ny tompo tamin'ny Kaina io, vokatry ny fahotana de zao manjary lasa simba ny asa, simba ny fijerin'ny olona ny asa, no heverin'ny olona fa fanadevozana ny asa, no heverin'ny olona fa kapoka ny asa, no heverin'ny olona fa sazy ny asa satria simba ny fahotana izy. Satria amin'ity andininy ity de zao tiany Jaona hiverina ao am' Jesoa itsika, hijery momba ny antsoina hoe asa, ny fifandraisana amin'ny asa sy ny etikan'ny asa. Ao amin'ny filazantsara no nanadio ny fifandraisantsika tamin'ny asa ka tiany izy filazantsara ho takatritsika fa ny asa akory tsy zioga fa ny asa de fitahina, ny asa de fampiasana ny fanomezam-pahasoavana, ny asa tsy hoe fampiasan-kera ny voalohany mahamaika mazava ho azy fanomezam-pahasoavana tsika mampiasa hery, fa izao tsy hoe asa maharitraina akory ny asa fa ny asa de zao nataon'Andriamanitra hitondra fifaliana ho antsika, ho any zay rehetra manana ny tompo tahaka atsika, ho an'ny kristianina de zao tokony hanao zava-dehibe ny asa izy ary zay asa izay de zao alainy tahaka manahaka an'Andriamanitra izy rehefa miasa, miasa amin'ny fifaliana, miasa amin'ny fitiavana,
miasa minjoto, tsy miasa mba akatanjony eto amin'ity tany fandalovany ity loatra zay eo, fa izao ny tena zava-dehibe de ilay fifandraisana amin'Andriamanitra. Le avako ny tompony hanome anao fo madio ka ho fifaliana ho anao, ho fifaliana ho antsika ny mahita ny fisondrotan'ny hafa, ho fifaliana ho antsika mahita ny fiezahan'ny hafa, ary indrindra koa ny tompony hanadio ny fontsika ka nanantsika fitiavana sy fifaliana amin'ny asa empanaoviny tompontsika. Mivavaka sika tompo am'zao zao ny amin'ny ity fotoana zay ahatsiarovana ny fetin'ny asa ity. Ianao Andriamanitra de miasa, de mitaonanay koa ianao hiasa. Vavaka izay tompo, tahio ny asanay isan'andro, ny asa fameloma-tena, ny asa tanana, ny asa zay rehetra ampanaovinao anay de aoka tompo ho asa hitondra fifaliana. Mivavaka izay tompo, mivavaka koa misaotra anao fa omenao fahazavan-jaina ka ataonao tia ny mpiarabelona aminay, atao faly mahita ny fisondrotan'ny namanay zahay, atao faly mahita ny fisondrotan'ny hafa, ary ataovy mahay-ko mifanondrotra sy mifanampy. De tahito ity tontolo andronay ity Jesoa, ho tontolo andro ajakan'ny fitiavanao sy ny fifalianao. Mio fahazavan-tsaina zay mba hatsiary fa fanomezam-pahasoavana sy fitahiana avy aminao ny asa, ary ataovy mahavokatra ny asanay, ataovy fitahiana ho anay ny asanay. Misaotra Jesoa. Amen.